Nodiniana nandritra ny fivoriana teto Votovorona ny asa manandraikitry ny talenisam-paritrana ny délégué du directeur financier fantatra amin'ny hoe DDF eo anivon'ny CNAPS. Misy ireo olona voampianarina asa noho ny fifindran-toerana, fa eo koa ny fivoaran'ny fiara-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny CNAPS toy ny banky. Indroa isan-taona dia misy foana ny fampiofanana ireo solotenan'ny directeur financier eny amin'ny faritra. Misy ny CNAPS, ny délégué ny directeur financier zany no anisan'ny nofana tamin'ity dia ao koa ireo olona mety azo tendrena hosolony amin'ny fotoana izay mahatsio azy reny, ary ao ihany koa ireo mpiasa izay nofanina manokana amin'ny fitantanam-bola ary mety misy sehatra samihafa ampiasan'ny fahalalany momba ny asany délégué directeur financier. Nisy arak'izany ny asam-bondrona nentina nijerena ireo olana sedrainy ary nikarohana vahaolana nentina hanatsarana ny fomba fiasa. Tsy mora ny fitantanana ara-bola, hoy ny tale jeneralin'ny CNAPS Andriamatoa ary Zakarabekoto Raolona nandritra ny fanokafana ny atrikasa. Ny fitantanana mangarahara mantso izy dia midika fa mazava ny fitantanana ara-bola ary misy pirofo. Konentaniny ireo mpikirakira ny vola sy mpikajy ny fitaovana eo anivon'ny CNAPS mba hitondra fijery vaovao hanatsarana ny fitantanana ara-bola ka handroso amin'ny tsara kokoa hatrany. Tena manampy dia manampy be tokoa aminay avy any amin'ny faritra zany ny fifanana ataon'ny DDF eto toerana. Ny antony moa zany dia eo amin'ilay fanampianan'ireo asosiety amin'ny fiara-miasa amin'ireo asosiety antsika izay any toerana sirotany amin'ny eny Anosibe zany. Maro zany ny zavatra tokony ampahafantarina anjareo amin'ny zo izay ananany omena azy. Misy fampianarana izay omeniny aty amin'ny siège zany entinay mba fitaovana entina nampianan'ireo retraité sy ny asosiety any amin'ny employeur. Aorian'ny fiofanana dia antenaina fa hitovy leta amin'ny fahaiza-manao ny talia ara-barotra rehetra na aiza eto Madagasikara ary izy vokatra tsara kokoa amin'ny fomba fiasa.